Fahamiaravana nareo jury ny tenako nianarako dia raha Soandry Faraniaina, valo amby telopolo taona ny tenako mipetraka eto Antananarivo. Ny tetikasako dia ny La Maison des Touristes. La Maison des Touristes dia trano lehibe iray ahitana an'ireo kanto malagasy tena manara-penitra mizara roa lehibe, dia ny ao ambany-drihana sy ny ao ambony-drihana. Ny ao ambany-drihana dia ahitana an'ireo stand maromaro izay ahitana an'ireo asa tanana malagasy tena manara-penitra, fa ny premier cible antsika amin'izany dia ireo touristes. Deuxième cible antsika kosa dia ireo teratany malagasy tena tia ny kanto malagasy, te sitraka ny kanto malagasy. Ny ao ambony-rihana kosa izay tena mampiavaka an'ity tetikasy ity dia ny toeram-pisakafoana lehibe iray izay ahitana an'ireo sakafo tena fify sy mafilotra eto Madagasikara, anehoantsika amin'ireo mpizahatany tena tsara ny nahandro malagasy, ahoana nahandro malagasy izany. Ary ny tena mampiavaka an'ity tetikasy ity koa dia ao ambony-rihana misy scène de spectacle izay anehoana an'ireo dihy malagasy isan-karazany, ampianarintsika amin'ireo vahiny ireo hoe ahoana izany fandeha afindrafindra izany, kilalaka, salegy. Tena miavaka ity, unique en son genre ity tetikasy ity, ka manasa anao mba hividy an'ity tetikasako ity fa mbola tsisy nanao teto Madagasikara mihitsy izy ity.